Za zany tena mahita hoe raha misy ny olona mampalahelo indrindra de isika malagasy. Mampalahelo, tena mampalahelo be mihitsy isika malagasy. Mampalahelo isika malagasy satria misy mitoro hoe raiso Jesosy ho tompo sy ho mpamonjy amin'ny fiainanao. De tsisy miraharaha mihitsy. Tsisy miraharaha mihitsy izany teny mamy zany, tsisy mandray mihitsy. Ny valiny ara hoe zany Jesosy ny lahy zany no mampaharitra nyity fireneny ity, zany Jesosy ny lahy zany no anton'ny misère sy ny anton'ny pauvreté, anton'ny jiro tapaka sy ny rano tsy misy sy ny zavatra rehetrarehetra ohatran'izany zany dia Jesosy daholo no fototra zany rehetrarehetra izany. Mampalahelo. Mampalahelo ny malagasy. De etsy andaniny mifidy zany malagasy, mifidy olona. De ny zavatra nisy zay vidin'ny malagasy anefa tsisy tonga eo amin'ny fitondrana mihitsy araka ny safidiny. De rehefa tsara nge le zavatra azavaiko aminareo hoe misy mitory raisy Jesosy ho tompo mpamonjy amin'ny fiainanao gratuit mamaim-pona fa amin'ny alalan'izay no ahafahan'ny opportunité rehetra misokatra eo amin'ny fiainanao. Satria rehefa voatany ara-pananao dia manaraka ho azy ny ara-material. Fa tsy misy miraharaha mihitsy fa alohan'ny malagasy mandeha amin'ny safidiny. De rehefa mandeha amin'ny safidiny indray malagasy mifidy olona, de tsy ny safidiny no manapaka sy mandidy amin'ny firenena. Fa ny safidin'ny olona zay zay manam-bola, izay beketrika, izay tompon'ny lainga, rain'ny lainga, zany no manapaka eo amin'ny firenena. Mampalahelo, tena mampalahelo. De hoe tsika ve rehetra tsy ho tonga saina mihitsy, tsy ho tonga saina mihitsy fa isika. Malgré hoe efa mitohaka eo amin'ny tendantsika ny fahantrana, la pauvreté amin'ny faratampony. Mitohaka eo amin'ny tendantsika, voalohany isika amin'ny fahantrana, ara-nofa, ara-materialy, ara-tsosialy, manerana izao tontolo izao. Champion ihany koa isika amin'ny fahantrana, ara-toetsaina, ara-panahy ihany koa. Mbola misisika foana andeha hifidy numéro 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. De aveo nefa ilay résultat tsy ilay safidinao akory ny avoakan'ny olona eo. Fa mandeha ihany io fiainana io. De ny problème amin'izay nefa de ho faty ao anatin'izay misèran'izay ny malagasy, ho faty ao anatin'izay fahantrana zay, ho faty ao anatin'izay fahasimban'izay ny malagasy. Ka ny anton'izay dia efa misy esprit fanahy. Matanjaka be mihitsy ny feo ambon'izany rehetrarehetra izany. Be da be tsy mino an'izany zavatra resahako zany fa zay le izy zay. Misy fanahy matanjaka be mihitsy mifehy eo ambon'izany rehetrarehetra izany. Zay mahatonga ny malagasy ho be manaiky be io. Zay mahatonga ny malagasy midahoahoa be io. Hoe ity raisy Jesosy ho tompo mpamonjy amin'ny fiainanao gratuit, famonjena fiainana mandrakizay rehefa voatany ara-pananao de voatay ihany koa ny ara-materialy sy ara-nofinao. Tsy rarahin'ny malagasy zany fa alohan'ny misisika any amin'le hoe iriny tiako numéro 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Iny ny tiako. De aveo anefa iny tiany iny tsy iny no mivoaka eo, zay tiany vidiny, zay safidiny tsy izay no mivoaka eo, fa misy olobe mametraka ny zay tiany apetraka ao ambadika eo. Ka alefako eo an'izany message zany hoe dinio sy eritrereto. Zay, dinio sy eritrereto.